Arabanao ny tokantrano manaraka ny mety eo amin'izao fotoana izao toy izao ny sary azo avy amin'ny zana-bolana amin'ity an'io dia hitantsika amin'ny sary izao mbola mitoetra ato atsimo atsinana ny nosy hatrany ilay rindraona ary anisany miteraka ny tandrivondraona misy kotroka indraindray ary somary misitokotoko moa zay ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny tapany avaratry ny nosy no any amin'ny alatsinainy kosa indray no tombanana lasa aloha zany ilay rindraona ka vokatray dia manomboka mahazo vana indray ny avaratra aza ho an'ny ilany atsinana ny Madagasikara mipakatra hatraty amin'ny atitany moa zany izay varatraza izay amin'ny ankapobeny ihany koa vokatray dia mety hidina ny maripana amin'ny ankapobeny ho an'ny avoatany sy ny any amin'ny ilany atsinana ny nosy amin'izay androny alatsinainy izay hatrany toy izao ny toetry ny antsika ho an'ny rapitso vao maraina dia isy hatrany aloha ny ahorana amin'ny morontsiraka atsinana Madagasikara ho an'ny faritra atsinanana vatovavy fitonany sy ny any amin'ny faritra atsimo atsinanana miendrika tandrivondraona kosa ho an'ny distrika ny Antalahy ny faritra Ambatsoa Nalanjorofo ary ny faritra atsinanana mandraona ny andro ho an'ny ilany atsinana ny faritra Vakinankaratra Moronmania Matsiatra Ambony ary Iorombe izay mety araina erika vao maraina be fa misava miantalana ihany zay rehefa atoandro ny andro ho an'ny ilany andrefany Madagasikara kosa araky ny hitantsika amin'ny sary izao dia ny masoandro no ibaterana ho an'ny rapitso tolakandro mitoetrany zay tandrivondraona izay ho an'ny morontsiraky ny faritra Ambatsoa Nalanjorofo ny faritra atsinanana Vatovavy Fitonany ary mety ho arahina kotroka ho an'ny faritra Sofiasy Diana ny tapany avaratra amin'ny faritra Alaotra Mangoro eo ihany koa ny atany faritra Melaky Bongolava Itasy Vakinankaratra ary Moronmania mitsitokotoko tanteraka moa zany zay orana tandrivondraona mety ho arahina kotroka zay ireo faritra ireo ho an'ny faritra Analamanga kosa dia mandraona ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny rapitso tolakandro izay ny tapany atsimo nosy kosa dia miverina maina tanteraka aloha ny andro ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapitso izay hatrany tombanana manodidina ny 4 degré celsius ny any amin'ny faritra Matsiatra Ambony ary 9 ka hatramin'ny 12 degré celsius kosa ho an'ny faritra Vakinankaratra sy ny faritra Analamanga ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy ihany koa dia midina aloha zay maripana zay 17 ka hatramin'ny 19 degré celsius ary mety ho tafiakatra 30 degré celsius kosa na mijanona 30 degré celsius amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra Sava ny ilany andrefany Madagasikara mafana ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny atoandro fa vao maraina kosa mety ho tafidina hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana hitantsika any amin'ny morontsiraky ny faritra Menabe any ho an'ny andro ny Lahady kosa indray mitoetrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy vao maraina ary mety ahitana tarana zay ihany ny tapakandro arivo amin'ny faritra Ambatsoa sy Nalanjorofo ary ny any amin'ny faritra Sava misy ihany koa ny tandrivondraona mety ho araikotroka ho an'ny faritra Bongolava ilany refana amin'ny faritra Vakinankaratra sy Moronmania torak'izay ihany koa ny atany faritra avaratra andrefany Madagasikara iny mety hitsangana tandrivondraona mitsitokotoko ho amin'izay andro ny Alahady izay hatrany raha ny maripana voavinavina dia manodidina ny 14 ka hatramin'ny 17 degré celsius eo hatrany aloha ho an'ny avoatany ary tsy dia misy fivana ihany koa zay ho an'ny morontsiraka atsinana ny nosy manodidina ny 19 ka hatramin'ny 30 degré celsius ary ny mafana indrindra hitantsika aty amin'ny tany faritra Sofia zay manodidina ny 17 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny Alahady izay lasinainy kosa indray mitoetrany ny orana ho an'ny morontsiraka atsinana ny Madagasikara ary saika mahenika ny morontsiraka rehetra zay satria dia fa ny ali izay no mandrafitry mitoetra ny androntsika mandraona mety arahina erika kosa vao maraina be ho an'ny ilany atsinana ny avoatany iray manontolo miditra hatrany amin'ny faritra Sofia moa zany izay orana malefaka izay ho an'ny ilany andrefany Madagasikara kosa indray ny atany faritra Menabe sy ny faritra Bongolava ny ilany andrefany faritra Moronmania sy Vakinankaratra kosa dia mety hitrangatra ny tandrivondraona mitsitokotoko amin'ny tapakandro ariva ny alatsinainy hatrany raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay midina hatrany maripana ho an'ny avoatany manodidina ny 13 ka hatramin'ny 19 degré celsius ary ahitana fidinana ihany koa ny morontsiraka atsimo atsinana ny nosy ny tafiakatra 20 degré celsius kosa nefa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara amaranantsika ny fandaharana ary ny falitoandrivotra nisy teto Antananarivo nandritra ity herinandro ity dia nahitana fiakarana ny tany falitoandrivotra teto Antananarivo ambony fetrany mesa avokoa ny rehetrarehetra voaray ary ny mandrafitry ny fetriny andro atao anatin'ny 3 andro avy kosa no jerena dia vinavinaina hijanona antony amin'ny ankapobeny zay tany falitoandrivotra zay eto Antananarivo izay ny mety eo tamin'ity an'io ty ary ara-fiziray fotoana manaraka veloma